tompo hiteny aminao, tompo higasika anao fa tsy kisendrasendra ny fiainanao. Tsisy zavatra kisendrasendra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ao amin'ny ohabolana dia milaza hoe ny zavatra rehetrarehetra dia nataon'Andriamanitra tsara avokoa amin'ny fotoanany. Zany hoe efa alamin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ary arindrany ny zavatra rehetrarehetra. Tsy misy zavatra kisendrasendra. Tiako tenenina zany hoe raha tonga eto ianao tsy ho kisendrasendra, tsy nanandrakandrana fa ny tompo no mitarika anao. Ary raha mangetaeta ny fanatrehan'ny tompo ianao, mangetaeta ny fikasiany, dia hanala ny etaetanao izy. Raha maniry ny andreny feony ianao ary maniry ny atsapany zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany a, dia ozy izy hoe sambatra aminona sy mangetaeta ny famarinana, dia ho tanterahan'ny tompo ihany koa zany. Amen. Dia ataovy eo anatrehanao mandrakariva izay hoe fanatrehan'ny tompo zay. Vao hoe anatrehanao mandrakariva izany hoe eto Jesosy, na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako, eo afovoany izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivorintsika eto a. Izy no lohany a, izy no manapaka, izy no tompo, ary amin'ny anarany ivorintsika eto a dia izy eo afovoany a, ary eo afovoany izy a tsy misy hoe zavatra eo afovoany zany ka tsisy mahita, fa rehefa eo afovoany zany dia mahita daholo. Amen. Fa raha ny tsisitsisy ny any amikoakoa any dia misy tsy mahita, fa rehefa eo afovoany na za zao eto afovoany eny raha tako ty bafiny ty no tsy mahita, fa rehefa eo afovoany dia mahita. Zany hoe tiany tompo zany dia eo afovoany fiainanao izy, eo afovoany ny fonao izy, eo afovoany ny tokantranonao izy a, eo afovoany zao toerana zao izy, ary ho tsapanao zany fanatrehany zany, tsapanao zany fikasiany zany, tsapanao zany fitiavan'ny tompo zany. Dia tena hoe ao anatin'ny fotoana iray manontolo a dia atsapan'izay tsika. Misy sambany ve vao tonga eto izy androany? Iza ny sambany vao tonga eto androany a? Faly zay mandray anareo zay sambany vao tonga eto a noho ny fahasoavan'ny tompo a, iza ihany koa? Tonga soa daholo a noho ny fahasoavan'ny tompo a, faly mandray anareo a. Fotoana itoriana ny tenin'Andriamanitra, ianona ny tenin'Andriamanitra, fotoana iarahana mivavaka, iarahana mandray ny tenin'ny tompo a, dia tsy manavaka na iza, na manao ahoana na manao ahoana, na avy aiza, fa rehefa tonga eto a dia raisina tanandroa, raisina mpitiavana. Dia raha mbola te hiresaka moa ifampiresaka rehefa oriana ny fotoana ka malalaka dia mbola afaka fampizara ihany. Tonga soa daholo tsika. Andray tenin'Andriamanitra avy hatransika. Misy manana fanontaniana ve lohany amin'ny tenin'Andriamanitra? Mizatra manitikitika anao, mizatra tianao ilana fanazavana, tianao resahana kely, aza mihafahafa, aza misalasala, fa afaka manontany. Fa matoky ny fanamasintsika amin'izay fitariany a, dia izy a no amaly anao a anatin'izay. Zay fanontanianao a, tianao ilana fanazavana. Tsy fanazavana fa ohatrany fijoroana vaolombelona zany raha zao teneniko anan'io hoe. Zafady, fanontaniana. Fanontaniana aloha, zafady a. Rehefa alamintsika ny fotoana, fa fanontaniana aloha ilay programma. Zafady, misaotra. Misy manana fanontaniana. Mazava daholo zany tenin'Andriamanitra. Miarabantsika, zafady. Fanontaniana kely, ahoana moa no tena famonjerana ankizy kely? Ho an'ny ankizy zany, famonjerana ny ankizy hoe ahoana no atao amin'ny ankizy zany a? Fantatsika fa ny famonjena dia personnel dia mila farisentahatra mandray an'i Jesosy. Fa ny ankizy kely manko ny mankizy azy a, tsy hita hoe fotoana firy taona izy no tokony atsapatena sy tokony tsy atsapatena. Dia entre temps izy zany a
manahoana ny sanatria hoe misy fahafatesana dia manahoana ny momba an'izay ahoana momba ny tenin'Andriamanitra momba ny ankizy ohatr'izay zany ho an'ny olona voavonto zany zao hoe fanandrian'i Jesosy a dia azo antoka assuré raha mitoetra amin'ny tompo izy fa ho an'ilay ankizy zany a ataontsika hoe mandray ohatra fotsiny hoe 10 taona izy ohatra efa malala maditraditra dia apetraka amin'ny tompo moa zany mety tena hoe fitsarana anazy fa na izany ara hoe misy tenin'Andriamanitra ve précis hoe na hoe manazava bebe kokoa mombamomba an'izay ny ankizy firy-taona ka hatramin'ny 7 taona moa ny ankizy zany dia rehefa ohatrany ahoana 4 taona ny zaza dia 4 taona ny tsara fipetraka misy le fanontaniana mantsy hoe manahoana moa zany famonjena ny ankizy. Inona resaka Jesosy momba ny ankizy? Ahoana izy aina? Raha tsy miverina toy ny zaza nareo izy a tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Iza zany miditra ny fanjakan'ny lanitra? Ny zaza zany miditra ny fanjakan'ny lanitra. Fa ahoana? Madio tsy manatsiny. Voateraka nefa ny olona dia mpanota ary nandovavota. Mila ny famonjen'ny tompo. Fa zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy miverina toy ny zaza nareo a dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy koa izy hoe Luka 9:20. Luka 9:20 andininy 17. Luka 9:20 andininy 17. Luka 9:20 andininy 17. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany ny tanany. Azafady, Matio azafady. Matio 9:20 andininy 17. Matio 9:20 andininy 17. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany ny tanany sy hivavahano azy. Fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe avelao zaza ary aza rarana tsy anatonao fa any ny to azy ny fanjakan'ny lanitra. Eo zany zao dia mazava tsara mihitsy hoe any ny to azy ohatran'ny ho an'ny zazakely ny fanjakan'Andriamanitra. Régime spécial mihitsy zany zay ho an'ny tompo a ho an'ny zazakely ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mbola tsy mantsapa mbola ao anatin'ny fahazazana zany, mbola ao anatin'ny fahazazana ny tompo malala ary ny tompo a ho an'ny zaza ny famonjena. Misy andraikitry ny ray aman-dreny nefa ao anatin'izay ny mitondra ambavaka mametraka an'ilay zaza eo anatrehan'ny tompo ary mampianatra azy ny teny tokony ampianarina. Ahoana ozy no voasoratra any amin'ny Noabolana? Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, fa na rehefa lehibe azy izy tsy ala amin'izay intsony. Zany hoe andraikitritsika ray aman-dreny no mitaizana io zaza io araka ny tenin'Andriamanitra. Mivavaka ho azy aloha voalohany indrindra, mizarana azy tsy kelikely ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nivoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely dia nafatrafatra mihitsy Andriamanitra hoe rehefa mandeha anao sy ny zanakao tantarao azy ny namoahananao tao amin'ny tany Egypta. Na mandeha mivoyazy ianareo, na mijanonao an-trano nareo, na nivela nareo, na aiza le anareo a tantarao nanafahana anareo tao amin'ny tany Egypta. Zany hoe andraikitry ny ray aman-dreny no mizara an' Jesosy amin'ny zazakely, mampianatra an' Jesosy, mampianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny zazakely. Tsika tsirairay avy ireo
fa tsy hoe andeha ho apetratsika any amin'ny sekoly alady ihany ny sekoly nefa mbola misy ao latsinainy talata larobila ka misy zoma sabotsy isan'andro ianao ray aman-dreny dia napetraka hitaizany zanakao araka ny tenin'Andriamanitra. Ary mahafinaritra mahitatsika efa ombambady aman-janaka rehefa miaraka ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe zay tohizana zany zay fa ohatra ny voa fafy any amin'zazy iny dia hoy izy Paoly miantsy ny Timoty hoe hatramin'ny kely ianao mbola zazy ianao dia efa nampianarina ny tenin'Andriamanitra zay hitondranao amin'ny famonjena rehefa lehibe. Zany hoe afafinao le teny dia mbola kely rehefa tonga ny fotoanany mamoy iny rehefa lehibe izy dia mibebaka. Raha mbola tsy lehibe izy sanatria izy nalain'ny tompo toa efa malala le volatsaka ao raisin'i Jesosy izy any amin'ny fanjakana. Fa anoto azy ny fanjakan'ny lanitra. Zavatra nisy mantsy dia zao nisy zay fanontaniana zay teo amin'ny olona tany aloha dia zay no natonga le batisa ny zazakely hoe raha sanatria maty ireo dia ahoana fa mila atao batisa ireo. Dia ny foron'ny katolika izay batisa ny zazakely zay satria natahotra izy hoe raha sanatria moa tsy mahatrapa-lehibe raha sanatria moa ahoana dia atao batisa le zazakely. Tsy ara-baiboly nefa mibatisa ny zazakely. Manomeza atao anaty baiboly zazakely nentina natao batisa, tsy batisa le teo iny fa natolotra ozy izy ametrahany tanana fa tsy batisa mihitsy iny fa natolotra ametrahany tanana fa tsy nisy zazakely natao batisa fa ny olo-dehibe ny natao batisa fa noho nitahotra dia nivily tamin'ny tenin'Andriamanitra dia lasa hoe atao batisa le zazakely nefa tsy ara-baiboly zany satria tsy zay mihitsy ny ara-baiboly fa ny olo-dehibe manapa-kevitra fitadiavana fieritreretana tsara amin'Andriamanitra ny atao hoe batisa ary olo-dehibe daholo ny natao batisa ao anaty baiboly ary personnel fa tsisy mihitsy nitondra olona hoe tia ataovy batisa fa izy nanolo tena hoe za ataovy batisa io zazakely io nefa tsy hain'olo tena mihitsy hoe za ataovy batisa. Tsy zay ny tenin'Andriamanitra fa nivily le izy taty aoriana dia anoto azy ny fanjakan'ny lanitra. Lioka ihany koa vakitsika 7:20 zay tsika vao mijery lioka Matio moa le teo Lioka 7:20 andiny 5:20 sy ny hatramin'ny 7:20. Ohatrohatran'izay ihany zany izy ity. Ary nisy nitondra zazakely ho eo amin'i Jesosy mba ho tendreny. Raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Jesosy niantso ireo ankeo aminy ka nanao hoe avelao ny zaza anatona ary aza rarana fa anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa nazovo no tsy nalainy fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Zay zany tonga dia mazava ho zanak'Andriamanitra ny zanakao fa tezanao tompo mahalala an'iny tompo mandray azy. Raha mantandray ianao fa ahoana nefa raha ohatra hoe zanaka mpimasy na zanaka mpanao fanafody zanaka mpanompo sampy ahoana indray izy ireny na zazakely ireny ka maty tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa. Tompo mahalala tsy afaka hitena hoe tsy voavonjy izy na voavonjy izy fa eo koa ny habehan'ny famotrapon'Andriamanitra eo ny habehan'ny famotrapon'ny tompo. Laza ihany koa zay hoe tsy ny fahotany ndraika ho lasa fahotan'ny zanaka fa zay zany aloha ny anankiray mipetraka eo antsika zay ao amin'ny tompo ny zanatsika rehefa manana an' Jesosy tsika tezaintsika amin'ny tenin'Andriamanitra mandrapatonga ny fotoana mahalehibe azy ka ao amin'le hoe zaza ny jiosy moa 12 taona dia efa majeur 9 sa 12 zany hoe zanako efa mememe lehibebe efa matongatonga saina hoe classe de 6e manaotra zany efa tokony efa manapa-kevitra koa izy ho an' Jesosy 6e ma zany tsy zaza ntsony any amin'ny alolohan'izay zany mbola zaza manomboka eo za zao teo amin'ny 12 taonako teo nanomboka tena ny kasihan'ny tompo any amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra efa nanomboka ny nomen'ny tompo kasihany hoe manao ahoana moa ary fahafatesany io misy ny tonga dia napetraka ny tompo tato anaty hoe raha maty moa za dia ahoana dia nieritreritra n'izay foana tao anaty tao zany teo amin'izay 12 taona zay dia tao aririna kely zay nametrahan'ny tompo teny tato anaty natonga nananapa-kevitra avy eo hoe
ozy voalaza hoe jaona voalohany toko vadimy hoe zay manana zanaka manana fiainana fa zay tsy manana zanaka dia tsy ahita fiainana dia nikasika ampianazy teny zay a dia hoy zay hoe raha tsy manana jesosy tsy mahazo fiainana mandrakizay dia nikasihan'ny tompo a ndroso tamin'ny famonjena ao anaty baiboly koa dia misy teny hoe tandremo fa nareo zay manafotoana andre zaza reny ny anjely ny any an-danitra ozy izy a mijery azy zany hoe reo zanakao reo ao am' jesosy aza matahotra ianao misy anjely miandraikitra an'ireo ny anjely zany na miliara zany dia zanakao io any am'izay aliany any am'izay ataony any rehefa ianao mivavaka ary mametraka an'lizy eo amin'ny tompo a tsy mandeha rero io zaza io na zazakely io na izy io zany fitondrana spesialina ny tompo io a ny anjely nozy izy a mijery any an-danitra tandremo manao zay manafotoana an'ireo zaza reo ozy izy tandremo manao zay tsy mety am'ireo zaza reo fa ny anjely ny any an-danitra mijery azy misy anjely reo miaro azy zay koa zavatra spesialina napetraka ny tompo aiza misy an'izay ao anaty baiboly mbola tsy hitanareo zay iza nefa nahita zay ao anaty baiboly tsy mbola nisy nahita ve aiza zay soso Matthieu misaotra Matthieu 18 Matthieu toko fahavalo amby folo andininy voalohany tia koa nampianaran' Jesosy ny mpianana izy tena andininy fafolo Matthieu toko fahavalo amby folo andininy fafolo mitandrema fa reo manao tsinotsinona na dia ny iray aza am'ireny madinika ireny ianareo madinika no lazainy fa misy resaka zaza tery ambony ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva antava ny raiko izay any an-danitra ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva antava ny raiko izay any an-danitra fa tonga ny zanak'olona monjany very zany hoe misy zay garde zay zany garden'ny anjely fantary koa zany zay hoe aza matahotra tsony ianao ny amin'ny zanakao fa misy fiarovan'ny tompo ao misy fitazoman'ny tompo ao izy tena aveo hoe folofolo taona izy maditraditra normal zany amin'ny mazaza fa ny hain'ny tompo mitahiry an'iny sy mitazona anazy fa hitao mpavaka izy dia ampianaro ohatrany zay ny amin'iny mazava ve vetivety fotsiny fa ohatra mola misatra tokony lazaiko teo fa adinodino tandremo a zaza antoaza fanjakany lanitra tompo miaro azy a ny anjely ay ny anjely zany tsy hivavahana so dia mahafantany misy anjely zany miaro a dia iresaka eo anao mangingina rero anao dia miresaka amin'le anjely lasa mivavaka eo anao fa Jesosy hany mivavahana ny anjely mpiara-miasa aminao ihany tadidanao rehefa nizaraiko teto foana misy taona jaona sakiankohaka teo amin'le anjely hivavaka dia ozy le anjely hoe aza manao an'izao fa za mpanompo namanao ihany ohatran'ny rehetra ihany fa Jesosy a no fototry ny mpaminany a Jesosy ihany mivavahana dikan'izay tsy mivavaka amin'ny anjely zany mbola fampianarana hafa koa zany tsy araka ny baiboly a zay mamily tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra fanompoana sampy tapitra ny amin'ny zaza eto mbavaka ny zaza tsarovy izy a tompo malala azy a tompo mitahiry azy ny zavatra tena hoe ampiaro araka ny baiboly ty ampiaro araka ny tenin'Andriamanitra ozy koa ny amin'ny baiboly hoe ny zanaka tiana tsitsitsina jonakazo efa ianao am'izao a raha nandafy ianao mikasy tanana dia efa mitory ianao ny zaza satria hoe mikasikasika nefa ny ataon'ny baiboly a tsy hahafaty azy iny akory ozy izy fa ataovy anazy ihany a mba hahendry azy zay baiboly zay fa efa ahodiny babilôna sy ahodiny satana le izy tsy azo kitikitiana ny zaza fa raha zanakao le izy a zay ny tenin'Andriamanitra misy tsorakazo any a asoa azy zay a dia avozy azy zay tsorakazo izy fa tsy ny teny izy hoe temaina zany hoe tsy mandeha direct ty tananty atao anafosafo ty tananty a anao anampitampy fa raha ohatra hoe ananatra sy anitsy a dia maka an'le tsorakazo amin'izay tsy ny tanana sady anafosafo nikapika koza ny tenin'Andriamanitra ahoana ny vava ve sady hiteny ratsy a no ankalazan'Andriamanitra sady amoaka teny mamy ve ny amoaka teny masira fa tokony ho mamy daholo tananao ty tokony ho tsara na soa ny mety
fahasoavana sy fitiavana foana fa rehefa anitsy ananatra ianao a tsorakazo no alaina samy hafo zay atreo zany iny aloha ohatra mbola nisy fanontaniana ray aloha no ato kely dia miverina ato ndray voalaza amin'ny inoatsika fa hoe Andriamanitra dia tokana nefa ina voalaza amin'ny baiboly ndray hoe misy hoe iray zanaka fanahy masina ina ary dikany hoe iray zanaka fanahy masina nefa Andriamanitra tokana ihany Andriamanitra dia tokana ka iray no Andriamanitra iray no Andriamanitra iray ihany Andriamanitra nisy Andriamanitra telo fa Andriamanitra ray ihany a fa Andriamanitra mahay miseho amin'izay fomba isehony ndraindray izy miteo hoe ny anjelin'i Jehova ny anjelin'i Jehova Andriamanitra ihany hoe teo niseho tamin'ny Gideona Andriamanitra ihany zay Andriamanitra voalaza amin'ny Titosy mahavariana ozy izy magaga ny mysterin'ny ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia milaza izy hoe Andriamanitra tonga nofo Jesosy Kristy zay Andriamanitra tonga nofo dia rehefa tonga nofo izy dia izy ny anarany Jesosy Kristy olombelona fa Andriamanitra izy Andriamanitra izy dia rehefa mamaky ireny fa Jaona 3:12 dia milaza ndray hoe toy izao indray ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao nomeny ny zanany fa zanany vele izy izy mihitsy no Andriamanitra izy daholo manao an'izay sady Andriamanitra izy Andriamanitra ray tonga izy dia atao tany zanaka Andriamanitra ihany koa izy fa izy sady zanaka dia rehefa nandeha izy dia ozy izy voalaza hoe ny mpaminany izay naminany taminareo dia ny fanahin'i Kristy ny tao aminy ny fanahin'i Kristy Andriamanitra ihany zany hoe Andriamanitra dia iray fa tsy Andriamanitra hoe telo zay iray fa Andriamanitra dia iray fa amin'ny fomba zay seholy zay fomba anaovany azy a zay tiany atao io ao Jaona 3:7 dia anao dia milaza hoe tsy nisy nahita milatsika hoe vakia kely Jaona 3:7 Jaona 3:7 andininy fa 13 ary tsy nisy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra ianao nga mitondra baiboly za tsy mitondra tsy manana fa tsy mitondra mitondra ihany rehefa ivavaka fa manjary ohatrany hoe andeha hinambary nefa tsy mitondra vilia sy couvert fa mila hita zany araka hita maso le teny dia raisiny dia hita zao Jaona 3:7 ary tsy nisy niakatra ao any an-danitra afa tsy ilay nidina avy any an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra zanak'olona ozy izy aiza any an-danitra izy io miteny io Jesosy aiza izy no miteny eto tany nefa izy miteny hoe zanak'olona zay aiza any an-danitra ahoana ny anazavanao aza tsy nisy niakatra ozy izy tsy nisy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra nefa izy eo an-tany izy miresaka ampony be ny fietreretan'Andriamanitra ampony be ny fisainan'Andriamanitra tsy takatra ny sain'olombelona fa Andriamanitra dia iray fa zay nanakorotana ty fivavahana kristianina ty nanisany hoe trinité masina fa Andriamanitra ray ihany fa tsy Andriamanitra tsy telo fa Andriamanitra ray fa nseho tamin'ny fombany Jesosy Kristy Andriamanitra voalaza zany amin'ny Isaia hoe zaza no ateraka atsika zazalahy no ateraka atsika ny anarany atao hoe Emmanuel ina dikany hoe Emmanuel Andriamanitra amintsika dikan'izay Andriamanitra Jesosy Kristy dia voalaza koa ny hoe amin'ny Isaia hoe Jesosy Kristy dia rainy mandrakizay Père éternel Jesosy zay Père éternel nefa le tonga nofo dikan'izay ray Andriamanitra ray izy fa Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy tsika koa olombelona ray antsika fa tsika manana fanahy
tsika manana vatana tsika manana aina esprit ame mais corps fa anankiray ihany olona ray ihany raha raisana indray izy amin'ny resaka hoe fonction olona ray ihany koa tsika fa misy fotoantsika dadatoa za zao dadatoa any zanaky ny rahalahako fa za tadily ihany de misy fotoana dada zanaky ny dada ny zanako de misy fotoana indray ahako any ampiasana raha patron de patron fa za daholo ihany io za foana ihany zany io fa amin'ny fomba ny rehetrarehetra efa ampianarin'ny tompo ohatr'izay zany tsika ny rano ihany fa misy fotoana iny rano korina misy fotoana iny mivaingana misy fotoana iny entony fa raha ihany nefa reo amen zay le izy fanontaniana hafa mandeha be am'izay le fanontaniana ato ary ianao de makasy de zay tsy manana an Jesosy de tsy voavondry am'izao fa talohan'ny nateran'i Jesosy zany ahoana ny critère ny famonjena tamin'ny andron'ny lalàna hoe natateraka lalàna ve ny olona atraiza zany fa atsika fa Abrahama voavonjy araka ny finoana fa zao mazava be zany hoe mila Jesosy fa daholo ary zany mba hampazava be azy kokoa ohatry ny ahoana ok misaotra talohan'i Jesosy hono zany ahoana ny famonjena raha mamakytsika Hébreu 1:10 de mahita ianao ao anatin'io Hébreu 1:10 io ina voasoratra ao finoana de iza daholo ny tany sainy tao ny olona talohan'i Jesosy de ireo olona talohan'i Jesosy reo rehefa mamaky ianao amin'ny 2:12 ao ny andininy voalohany de io zay hoe satria tsika voadidiny vavolombelona maro tahaka ny rahona mahita atsika de misy toy any rehetrarehetra eo zany hoe le olona rehetrarehetra amin'ny 2:12 reo Isaia, Jeremia, Noé, Abela sy ny maro samihafa de voalaza daholo hoe finoana ny nanaovany an'izao finoana ny nanaovany an'itsy finoana ny nanaovany an'ity raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra finoana ny nanaovany samy fiara sy ny maro samihafa finoana daholo finoana ny nampiatranony raha-bajaka ny mpisafitany de noho izay finoana zay nazoa ny famonjena asika fa tsy samyzany mbola tsy nisy hoe nino an Jesosy izy fa finoana hoe irak'Andriamanitra reto mpisafitany reto de noho ny fampiatranony an'ireo nazoa ny famonjena de tradio fa i Jesosy avy eo raha mijery ianao ny razambe an Jesosy ao anatiny rahabajaka mpivaroteny zany prostitué nefa noho ny nampiatranony an'le mpisafitany dia nahazo ny famonjena izy zany hoe raha tao fanekena taloha zany nazona famonjena de finoana ihany satria zay io 2:12 io olona taloha daholo reo fanekena taloha noho ny finoana finoanan'izy finoanan' Jesosy finoanan'Andriamanitra finoana le teny izay nambaran'Andriamanitra nitarika fankatoavana de izay nankatoa nahazo ny famonjena vo niainga tany amin'ny kaina sy Abela de efa finoana ny nanaterany Abela ny fanatitra tsara indrindra de finoana ihany koa zany ny famonjena finoana nazona famonjena satria tsisy voavonjy tamin'ny asan'ny lalàna zay natonga Jesosy maty fa raha nety foana io fanatitra rehetrarehetra sy ny sisy io tsy maty teo ambony azy fizaliany Jesosy fa vokatry ny finoana to anatin'izay misy koa hoe nisy nanantena ny famonjena lolovakitsika le tenin'Andriamanitra re Hébreu 1:10 ireo izy de nanantena fa tsy mbola nomena azy le famonjena satria fa lazaina anazy hoe tsy mbola amin'ny fotoananareo le izy aiza daholo ary zany Hébreu 1:1 de ireo misoratra hoe daholo le resaka finoana 1:10 azafady de tsy vakitsika aloha io 1:10 ray manontolo io 1:17 ohatra ireo rehetra zay de maty tamin'ny finoana maty tamin'ny kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana
fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny araba dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny dia ty ambony tany izy. Zany hoe finoana fa tsy mbola tanteraka le izy fa mbola niandry antsika. Dia amin'ny andininy voalohany amin'ny toko faharoa ambin'ny folo koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika. Izy ireo vavolombelona marobe ireo le eo amin'ny toko faha 1 ambin'ny folo le olo finoana be da be misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika. Aoka tsika hiazakazaka aoka tsika anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota malaky mahazo antsika ary aoka tsika hiazakazaka amin'ny faharetana. Zany hoe ireo olo ireo dia nanantena ny famonjena. Zay nanantena ny famonjena zany reo ho an'izay olona nanantena ihany koa ka nandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra no voavonjy ao amin'ny fanekena taloha. Fa ny rain'ny finoana dia Abrahama. Dia raha mahita indray tsika raha toizantsika ilay izy rehefa raha mahita ianao an'ilay tantaran'ny Lazarosy ilay mpanan-karena rehefa maty ireo dia indray nakaiza indray ozy izy nalevina dia indray teny tratrany Abrahama. Tratrany Abrahama zany midika hoe paradisa ilay toerana tsara. Talohany nahafatesan'i Jesosy io tantara io le amin'ny Luka le Lazarosy le mpanan-karena samy maty izy fa toerana roa samy hafa naleha le mpanan-karena maty ozy izy dia nalevina hitantsika tao hoe namaita ao fa tiranovana mihitsy izy tao. Fa le anankiray teny tratrany Abrahama nisy fifaliana sy fiadanana toerana provisoire reo vokatry le fanantenana an'Andriamanitra. Rehefa maty Jesosy nidina dia voalaza hoe nakababo. Dia rehefa nakababo izy dia naka an'le tao amin'ny fiaina-tsy hita rehetrarehetra zay nanantena ny famonjena. Dia ireo olona nanantena ny famonjena reo nalainy daholo amin'izay ireo niala tao amin'ilay toerana hoe Seol. Dia rehefa nalainy ireo dia napetrany any am-paradisa. Zay na tonga anazy teny anio ny aonanao amiko any am-paradisa. Le olona rehetrarehetra tao alohan'ny famonjena dia nalainy Jesosy tany amin'ny fiaina-tsy hita dia napetrany ao amin'ny toerana mahafinaritra. Zay zany le izy hoe finoana foana ihany andiny faha 1 ambin'ny folo finoana sy fanantenana dia nanantena ny famonjena. Tompo koa mahita ny toe-pony avy eo sy ny ao anatin'ny rehetrarehetra ao fa zay ny critère zany. Fa ny amintsika izao aloha dia efa ny finoana an' Jesosy mitarika ao amin'ny fibebahana. Amen. Ato dia avy eo ato. Satria tompo ianareo ao amin'ny fandraisana fanasan'ny tompony mba saika amtalimo kely momba an'izay hoe ny olona ahoana mandray fanasan'ny tompo sa zay. Olona ahoana no mandray fanasan'ny tompo? Inona zany hoe fandraisana fanasan'ny tompo? Hoe miray latabatra amin'ny tompo le ohatry ny atao le tamin'ny fomba taloha mantsy no mahatonga namantany an'izay. Le hoe misotro divay sy mihinana mofo dia rehefa inona manao an'iny sa izy amin'ny manao an'iny. Ie, misotro divay ozy izy sy mihinana ny mofo rehefa inona manao an'iny iza manao an'iny. Tsara fipetraka amin'ny fanontanianao. Oviana zao anao nandray farany tsy mbola manan-kely mandray verset zao zavatra nisy rehefa niteny ny mpianatra aiza ny tianao hinanantsika amin'ny Pasika. Aiza ny tianao hinanantsika ny Pasika. Iza le niresaka eo? Jesosy sy ny mpianatra. Dia ahoana navalan'i Jesosy? Ndana ozy izy makary amin'ny tanàna ry dia misy trano ao misy efitra ao ambony ao no amboary anaovantsika ny Pasika. Dia rehefa tao izy dia inona natao? Niaraka sakafo izy. Indraindray misy an'ireny sary hosodoko ireny dia misy le latabatra lavabe dia misy sakafo dia eo daholo dia ohatran'i Jesosy le eo ampovoany. Zany hoe niaraka ny sakafo izy. Dia rehefa teo ampisakafony izy teo Jesosy no nandray ny mofo dia niteny izy hoe ity ny tenako vakina ho anareo. Dia rehefa avy eo izy nandray ny divay dia niteny hoe ity ny rako fanekena vaovao ho aminareo. Iza ny teo? Ny mpianatra ny teo. Zany hoe ny mpianatra no niarahany ny sakafo namaky ny mofo. Dia hoy izy hoe zao no ataovy ho fahatsiarovana. Lesona voalohany raisitsika ao anatin'izay zany dia zao le fiarahana ny sakafo
tsy teny eternimbohatra niaraka tamin'le olona tsy omby 5,000 zay namaky ny mofo 5 sy ny azan-drano 2 fa olona fanakaiky olona fatany teny ianao hoe Jodasy ary teo namadika Jesosy ny mahalala an'izay fa mpianatra daholo reny natao hoe mpianatra dia tsy ny rehetrarehetra niaraka namafiky mofo zany sy ny sotro ny divay fa ny mpianatra ihany ary ny mpianatra ihany no nafarany an'izay hoe izao no ataovy ho fahatsiarovana ireo mpianatra hoe fa niaraka taminy nandritry ny 3 taona tapitra ny 3 taona nanao an'izay institution zay izy napetran'izay natao ho fahatsiarovana fa tsy nisy mihitsy izy teny an-dalana sy niaraka tamin'olombe sy olona tsy omby 5,000 le nampitombo mofo indroa izy fa tsy nisy fandraisana fanazan-tompo tao sy isobonana tao fa nifangaro tao daholo fa rehefa nisy an'le fandraisana fanazan-tompo dia izy 12 lahy niaraka tamin'i Jesosy dikan'izay olona mifankalala olona mifanakaiky olona miray vina olona miray fijery olona samy mpianatra Jesosy niaraka nandray ny fanazan-tompo satria fankatiavana io fiombonana io dia ravakio andray any amin'ny Korintianina ao amin'ny Korintianina dia aveo ndray dia miteny Paoly hoe Korintianina fahafiry izy iny toko voalohany toko faha 1,10 Korintianina voalohany toko faha 1,10 17 Korintianina voalohany toko faha 1,10 andiny faha 7,10 ny amin'ny fanasan'ny tompo ary raha manao zao didy zao dia tsy mideranareo tsy akory satria tsy miangona hiatsara ianareo fa hiaratsy fa voalohany indrindra raha miangona ao am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba misy inoko ihany zany fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho aminareo izay olona ankasitrahana ko raha miangona ianareo dia tsy misy hihinana ny fanasan'ny tompo akory fa raha mihinana anareo dia samy homana ny sakafony avy aloha ianareo koa ny anankiray dia nona ny anankiray kosa mamo mo tsy manatrano hinanana sisotrona va ianareo sa manao tsinitsinina ny fiangonan'Andriamanitra ka manome enatra ny tsy manana inona no lazaiko aminareo hideranareo va aho tsy hideranareo aho amin'izany aho fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana dia arak'izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo fa na oviany ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina lesona faharoa dia zao tsy isan-kalady voalohany ihany ny hinana ny mofo ny tompo sy ny rany fa hoanao izy izy teto na oviana amin'ny fotoana rehetra zany io na latsinainy io na talata io na larobio na lakamisy na zoma na sabotsy na lahady zay tian'ny tompo rehefa tian'ny tompo ianao ary te hatsiaro ny tompo ianao satria fahatsiarovana ny tompo le izy zay izao no ataovy ho fahatsiarovana izao no ataovy ho fahatsiarovana dia tsisy tatiny zany io tsisy lerany fa rehefa te hatsiaro ianao ohatrany ianao matsiaro ny malalanao raha ohatra misara toeranareo tsisy lera hoe amin'izao any hatsiaro azy fa isaky ny matsiaro ianao dia matsiaro dia ohatr'izay koa toka hoe matsiaro an Jesosy tsy mbola tonga handray atsika dia raha matsiaro azy ianao ho marika ny fahatsiarovanao azy dia mandray ny mofo ianao dia misotro ny divay andininy fa 7 koa nazofy no mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoky ny tompo amin'ny fanatsy mendrika dia meloka ny amin'ny tena sy ny raha ny tompo izy fa aoka ny olona matatra ny tenany dia aoka izy hinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoka fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamatatra ny tena izy noho izany dia betsaka ny marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany no efa nodimandry betsaka ozy izy marary sy marofy maro no nodimandry satria nanina mandray nefa maninona amin'ny fanatsy mendrika
meloka izy eo anatrehan'ny tompo tsy mamantatra ny tenany izy meloka izy zany hoe ifandraisana ny tompo ihany koa zay ngeny mahatonga an'le fiangonana dehibe manisy an'le hoe akatoka zany hoe misy famarinany ihany le izy hoe miomana mpanalo dia eo le mifona ay dia ozy izy hoe zavatra hafa ny ataony hoe manao dindrara sy dinidimbolany ataony eo tsy miomana mpanahy akory izy fa misy any zany hoe fiomanana mpanalo alohany andraisana an'le fanasan'ny tompo amin'ny lahady aiza koa nisy azy zany rehefa eo anao miomana eo anao dia mandray ny fanasan'ny tompo fa tsy andry amin'ny lahady androany ianao zany miomana andray ny fanasan'ny tompo amin'ny lahady heriny tsy biblika zany inona ny hevitray hoe miomana mpanahy tsy ao anatin'ny fahotana mifona mibebaka tsara matrapatonga ny alahady nefa efa misy latsinainy ka hatramin'ny sabotsy zay ataonao ao tsy haintsony dia tonga indray zany lahady dia ahoana dia ozy hoe betsaka amin'ny marary betsaka ny marofy ary betsaka amin'ny maty satria nanina mandray nefa sady manota mandray nefa ao anaty fizangajangana mandray nefa ao anaty tsy fahamarinana mandray nefa ao anaty loto jesosy eny iny raisinao sy ho tsy arovanao iny mandray nefa tsy mamatatra ny fahamarinana iny hoe ty rahan jesosy ty manadio aho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ty tena jesosy ty mame fiainana ho aho fa lasa atao style fotsiny le izy hoe nahazo certificat dia anao fety be zay fa mandray nefa ao hirahirana zao tontolo zao natao sy manao balina nefa hoe nandray fanasan'ny tompo antanina voavonjy ianao voavonjy fa manina za fa manatra karatry ny mpandray sy efa manana certificat nefa ianao tsy nateraka indray akory tsy midika hoe voavonjy ianao raha nihinana mofo sy nisotro divay tsy misy olona be da be ny mihinana mofo sy nisotro divay tsy mibebaka akory tsy nateraka avy any ambony akory fa manaraka fomba fanao sy manaraka fomba ny fiangonana fa tsy nateraka indray akory izy tsy nibebaka akory izy dia raha verina zany le fandraisana fanasan'ny tompo fitinoko le izy ny fandraisana fanasan'ny tompo dia tsy le mofisaka kely iny tsy namorona an'iny jesosy fa ny romanina indray ny namorona an'iny sy ny katolika dia le mofisaka kely iny no hoaninao ostia moa filazan'iny dia ao anatin'iny anao mahita ohatran'ny maçon ohatran'ny rayon de soleil zay misy alatsona ao empereur Constantin tamin'iny nanao ny resaka fifanarahana nametraka ny catholicisme ho fivavahana universel sy fivavahana fanjakana io Constantin io olona mivavaka amin'ny masoandro io mpahalopisampy io dia navadiny fotsiny hoe jesosy le izy dia avy eo izy nanao an'le mofisaka dia le mofisaka iny nasiny sarina masoandro le masoandro ihany iny fa tsy isidiran'i jesosy fa fitaka fotsiny le izy fa kio kely ny boky dia mijereva internet zay hoe empereur Constantin zay tamin'nisy hoe concile de Nicée resaka fanodikodonana an'le tena filazantsara le tena jesosy le izy dia nahodina dia lazaina fa io ny fivavahana tena izy nefa efa vadika le hoe catholicisme dia avy eo ny catholicisme niteraka an'izao isma rehetrarehetra zao fa talohan'ny catholicisme ny tena fiangonana tena izy le André Petera sy Paul le tsisy anarana amen dia tsy mofisaka iny fa iny koa zavatra tsy ara-baiboly ny foronana iny fa mofo ny nalain'i jesosy mofo ny nalainy dia nyvakiny dia divay le izy fa tsy jus d'orange na jus de grenadine na bonbon anglais na biscuit bokotra koa no haninao tsy zay mofo sy divay dia mantandra hoe tsy misy masirasira ve sa misy masirasira tsaro fotsiny jesosy raha tena izy misy masirasira ry netiny jesosy tadaholo ny fahotana rehetra voavony kristy pasika ao antsika dika zay raha hiara-handray tsika rehetrarehetra zao ndao tonga dia anao latabatra dia mitondra vary sy loka mitondra jus mitondra dessert dia matsiaro an jesosy eo amin'iny fotoana iny fa tsy andeha dia izaraka poka misy divay aminao eto dia izaran'le mofo kely iny tsy zay ny fandraisana fanasan'ny tompo tsy ara-baiboly zany fa niara-baiboly ato nyray toerana jesosy sy ny mpianatra dia niarany sakafo izy niarana maka mofo izy dia natsiaro fa mila matsiaro mifanamendrika tsy ao anaty fahotana dia ianao raha mpivady nareo mivady any an-trano efa manana an jesosy mifankaty tsara donc itsika mba hatsiaro an jesosy eo am-pisakafoanany nareo raiso ny mofo alaivony divay matsiaro anao zay jesosy tsy atso paster anatao zay ampandraiso tsisy n'izany hoe paster mampandray zany fa
fa ianao sy jesosy no mandray ny fanasan'ny tompo ianao eo amin'ny fanatrehan'ny tompo dia mandray simple be le izy dia mety ana fotoana dia tsisy koa hianatra telo taona na hianatra herintaona ianao vao handray fanasan'ny tompo raha izao anao mibebaka manaiky an'i jesosy mandray ny famonjeny mpianatra ny tompo te atsiaro an'i jesosy afaka mihinana mofo ianao sy misotro ny divay rafa ny fombafomba sy ny rafidrafitra rehetrarehetra tsy certificat omenanao zany hoe tianao fampandray fanasan'ny tompo dia ataovy tsara ny akanjo amin'ny lahady fa otokana antsika dia azadino ny kadoako tsisy azany tsy ara-baiboly daholo zany fa napetraka olombelona dia enjehan'ny olontsika aveo hoe sekta vaizandray reto fa fomba hoana ny ataona reto zay le izy zay le famarina tendranamanitra tsotra be ny ato fa naodikodina sy namboamboarina be fa fandraisana fanasan'ny tompo zay afaka alamitsika zay amin'ny fotoana raha be da be nefa nandray an' jesosy ato ka te hiaraka andray afaka miaraka mandray dia matsiaro an' jesosy fa zay le izy zany tsisy tena zavatra sarotra tsisy protocole be fa ohatran'izay le izy isany mandray fanasan'ny tompo mpianatry ny tompo mpianatry jesosy rovina mandray fanasan'ny tompo isak'izay matsiaro te atsiaro dia afaka mandray na mandray ianao zao te atsiaro an' jesosy tonga indray anao raha riva refi-sakafo te atsiaro an' jesosy ataovy indray tonga indray anao raha pitso te atsiaro an' jesosy ataovy indray tsy ho fanararotana misotro divay nefa zay fa tena matsiaro an' jesosy tokoa amen ho fantatrareo no marina dia marina no anafaka anareo tsy ho andevo ao amin'ny tompo ny fanahy ny fahafahana zay ny fomba anaovana azy miara-ny sakafo ireo dia atao anatin'ny sakafo natao le fandraisana ny fanasan'ny tompo mazava ve atao anaty baiboly daholo zay afaka eritreretinao tsara dia ifandraisa lahatra ianao sa mbola andinika zay le izy zany zay le famarina ny tenin'Andriamanitra resaka hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo dia io izy amin'ny mampandray tsisy mampandray zany fa rehefa hoe miaraka eo jesosy eo nareo rehetrarehetra samy mpianatra ny tompo ankohonan'Andriamanitra fanjakam-pisorona miaraka eo tamin'izany jesosy ny nampandray satria jesosy ny nanokana azy fa zao hoe fa mpianatra jesosy zao anao atao fahatsiarovana azy tsy niteny izy hoe tiry petera ianao mampandray an'reto na hoe tiry jakoba ianao mampandray an'reto fa tonga dia niaraka atao reo sy nanedrenizana izy jesosy fa mila firindrano fotsiny aveo satria zavatra hita atao korintiana dia hoe misy ny sasany efa mamo sasany efa voky ny sasany voahinana tsy mety zany fa miaraka dia mifampiandry amen fantaniana ray na roa ny ankizy nisy ankizy ve tao amin'ny sa efitra ambony anao mpianatra ihany zay nanarina tsiaro ny tompo tany Egypta tandindona dia fa namaky ny tandray enina tsatsika dia ny rano natao teo amin'ny kalambaravarana fa aleo irindra araka ny tompo dia ampianarina azy dia amin'ny fotoana mamety fa mpianatra le izy azy nandray an' tompo no tao anatiny vetivety ato tary oatra nisy ve ato dia ato ray roa dia ray telo zany sy ray efatra lefa sara ok mety mifandray amin'le resaka fandraisana fanasan'ny tompo tao ihany angambo ty satria ao amin'ny exodosy toko faharoa folo dia eo amin'ny anjiny fahavalo ambin'ny folo dia misy an'le hoe fihinanale amin'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany ao izy no ny ariva ihinanareo ny mofo tsy misy masirasira dia io mofo tsy misy masirasira eo matetika amin'ny verinato hoe mihinana mofo tsy misy masirasira dia hoe aoka ohatra aoka ao aminareo tsy misy masirasira dia io masirasira io tiako fantatra hoe inona le masirasira satria matetika miverina le izy dia tsy azoko masirasira dia fahotana zay le izy tandre mitratra amin'ny masirasira ny fariseo nareo izy jesosy inona ny teneny tamin'izay fiatsaram-belatsy zay zao masirasira dia hoy ny tena amin'ny korintiana hoe ny masirasira kely matratra ny vongana rehetra un peu de levain fait lever toute la pâte zany hoe tiany Paoly tenena tamin'iny dia zao raha misy olona manota ao aminareo ka mbola ekenareo ny toerany ao mianaka any amin'ny rehetrarehetra iny
zay zany le masirasira fahotana. Dia ozy Paoly rehefa niteny tao amin'ny Korinto hoe esory aminareo ilay ratsy. Misy eo aminareo ao manambady ny vadiny raiky, dia ekenareo ihany zany ao anatin'ny fiangonana. Misy aminareo mifampitory eny amin'ny tribonaly nefa ray fiangonana ao ihany. Zany le masirasira daoly. Zany hoe le masirasira dia loto zay fahalotona. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe voavono Kristy Pasika ho antsika, esory ny masirasira eo aminareo mba ho tonga vongana vaovao nareo. Dikany masirasira zany dia fahotana. Dia miala zay masirasira rehetrarehetra, fahotana rehetrarehetra rehefa ndray ny rehefa miditra ao amin'i Jesosy ianao. Dia inona valinao sy? Dia inona valina avy eo? Nanina tsy nanontaniana azy? Fahotana masirasira. Ka zay ny maharatsy ilay étude biblique, école biblique. Misy école biblique tsy araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Tsy zavatra tsy ara-baiboly ny ampianarina ianao. Zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra ny zarainy aminao. Nandoha vola ve ianao nanao école biblique? Ohatrina naloanao 50 000 isam-bolana. L'école biblique zay tsy mila mailo zany tsika. Ny fanamasina mampianatra anao ary ny fanamasina gratuit fa tsy aloha vola. Misy koa zao tany hitako tany dia hoe école na fianarana louange, ny fanalahidy ny hery ao anatin'ny louange, dia fidirana 5,000 ariary izy teo. Hianatra resaka louange. Tsy mila ianarana zany ary tsy aloha vola ny tiako tenenina fa ny fanamasina mampianatra anao an'izay. Fa mila ibeba zany. Ary zay koa mila toerina mihitsy amin'nara Jesosy ilay filazantsara tsy mihidy vola zany ianao école biblique hianatra tenin'Andriamanitra dia andoha vola. Gratuit io nomena maimaimpona ianao dia mizara maimaimpona. Tsisy mihitsy tao Jesosy ka nangata-bola hoe ampianatra anareo fa iza ny vola. Na hoe nandeha koa aveo ry Paoly sy ry Petera nandeha nampianatra dia nitaky vola hoe tia ny fidirana. Marina fa misy sary zao hoe tsy haiko hoe hizara cahier na hizara stylo Jesosy manome ana vola hividanao cahier stylo dia omeko anareo. Tsika mitory tenin'Andriamanitra gratuit. Misy nefa ny sary zao ny courant, misy ny DVD, misy ny CD, fa tsy akana vola amintsika zany na ny ariary ary. Satria Jesosy manome vola ahafahana manao an'izany. Na hoe atao hoe symbolique ary tsy zay le izy. Mazava masirasira dia fahotana. Dia mila miala ny masirasira mba ho tonga masina. Madio. Misaotra. Dia nandray ilay fifadikanina no tiako fantatra amin'ny fotoana ahoana dia mbola miexiste ve zany dia resaka fifadikanina zany. Fifadikanina amin'ny fotoana ahoana dia mbola miexiste ve zay? Ny fifadikanina mbola miexiste ary amin'ny fotoana izay tarihan'ny tompo anao amin'ny fifadikanina. Raha mijery ao amin'ny fanekena taloha ao rehefa misy loza hiantra dia ny fadianina ny vahoaka. Hatramin'ny biby ary nisy ny fadianina ao, nasaina ny fadianina. Dikan'izay hoe nisy fanatorotoro tao, nisy fanenenana ny amin'ny ota tao, nisy fangatahana famindrapon'Andriamanitra tao, dia nisy fiantsoana fifadikanina. Dia ny fadianina zareo mba me-concentré kokoa amin'ny fanahy. Fa indraindray antsika raha voko be tsy miditra ny tenin'Andriamanitra. Rentsika raha voko be zay le nofo manohatra amin'ny fanahy. Dia nofo nefa ho an'ny hanina. Dia rehefa mihinan-kanina be da atao eny efa voko be anao amin'ny ariva eny. Io zany voko be ivavaka rehefa tsy tafavavaka izany ianao rehefa tena voko be. Tsy miaraka io. Tsy miaraka io. Dia le fifadikanina zany mba mahazo vahana kokoa am-panahy. Ahafahanao mihaino tompo bebe koa. Mandray izy avy amin'ny tompo bebe koa. Zay ny fifadikanina. Fifadikanina indray tsy apetraka lalàna hoe isaky ny voalohany volana antsika dia fadianina. Tsy atao lalàna io. Zay toerana fanahin'ny tompo ny toerany fahafahana. Dia arak'izay tarihan'ny tompo. Misy fifadikanina kolektif arak'izay tarihan'ny tompo azy.
misy fifadikanana personnel ianao no mifady anany alatsinainy talata larobia zay hitarian'ny tompo anao fa rehefa hoe mifady anina dia tsy mihinan-kanina zay tsy misotro rano fa tsy misy hoe mifady anina dia légume fotsiny régime mandray ny ataonao raha zay dia misy manao hoe régime de Daniel légume fotsiny no haniny Daniel zany fa tsy ianao fa ny fifadikanana tena mifady anina tsisy sakafo dikan'izay le me mahazo aina ny fanahy me mahazo aina ny fanahy me mahazo hery ny fanahy tsy misotro rano dia tasy fampikely tamin'i Jesosy teto tany tsy mifady anina mpianatra dia rehefa tsy mifady anina mpianatra dia ozy ny mpianatry John hoe maninona ny mpianatra ao tsy mifady anina nefa ny anay mifady dia ozy Jesosy hoe ataony ahoana moa ny fady raha mbola eo ny mpapakatra fa rehefa tsy eo tsony ny mpapakatra ozy izy amin'izay izy vao hifady ina ny tiany zay tenenina raha mbola teo Jesosy mbola lamina be tsisy problème e vitan' Jesosy daholo ny rehetrarehetra inona ny hifadiako anina ozy ry zareo fa rehefa lasa amin'izay Jesosy hifady anina izy zany hoe le fifadikanina dia mbola biblika mihitsy ary napetraka ny tompo zay atao ny asan'ny apôstôly tao nisy taona izy nifady anina dia rehefa avafady anina izy nivavaka dia nitorony tompo saina hoe atokany nisy nanolo any Jodasy tao zany hoe le fifadikanina dia ara-baiboly vakeo ny Isaia 7:50 ao anatin'ny fifadikanina nefa dia ozy ny tompo hoe mifady anina nareo nefa nareo mbola mifankahala mifady anina nareo nefa nareo mbola miady mifady anina nareo nefa ny karama mampiasa anareo zara raha omenareo ny fifadikanina dia tafika ozy izy dia mamaha zay olona fatoranao mamaha zay olona gejainao zay ny fifadikanina dia tafika ny fifadikanina dia tafika ozy izy dia mandeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahitsiana fa misy mifady anina fa tsy mifady fahotana misy mifady anina fa mbola tsy mamela heloka tsisy dika ny ifadianao anina misy mifady anina fa mbola manambaka tsisy dika ny ifadianao anina Isaia 7:50 dia zay misy ny lazay mifady nareo nefa amin'ny andro fifadianareo mbola ny ataonareo ihany ny ataonareo mbola ny fahotanareo ihany ny ataonareo dikan'izay rehefa mifady anina ianao fahotana no fadiana voalohany dia rehefa avy eo ny tompo mitarika anao fifadikana rehefa ifady anina ozy Jesosy ao amin'ny Matio dia ozy izy hoe rehefa ifady anina ianao aza miteny hoe mifady akory fa manana fanetretena tsy miteniteny ianao hoe fady raha mifady anina ary ianao ozy izy sasao tsara tarehanao dia ataovy manginangirana tsara dia manaova mamimanitra fa tsy manao mampalahelo be dia mody mangingina be dia antany fa manino ianao mifady anina sao efa azonao valym-pity anao fa olona mifady anina zany tsy misehoseho tsy miteniteny fa nazy Jesosy zay aseho hoe ohatrany hoe tsy mifady ianao fa tsy mitrokatra apetra be hoe tia fa mifady eo fa mifady anina ao anatin'ny fanetretena ary eo anatin'ny fifadikana iny lazaiko anao fa misy hery ny fanahy tena miampy ao aminao ary misy famahan'ny tompo zavatra ao amin'ny tontolo ny fanahy ao mamotika ny asan'ny maizina ao amin'ny tontolo ny fanahy dia jereo vao anaty baiboly ao fa zay rehetrarehetra ny fady anina ao avy eo misy vahaolana nomen'ny tompo tao anatin'le fifadikana fa avy eo moa Jesosy rehefa maty eo amin'ny azo fijaliana dia Jesosy hoe tout est accompli zany hoe ny famonjena dia efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tsy ampiana fifadikana fa maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty tout est accompli ozy izy raha angataka ianao zany noho ny amin'i Jesosy sy noho ny rano nomeny ianao zay nidiranao fanjakany lanitra fa tsy hoe noho zahafady anina dia afaka hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra fa soavana daholo le izy fa fifadikanina dia anankiray voalohany mamonomono aloha ny ara-nofo mba henoheno kokoa ny ara-panahy ny fifadikanina koa tsy voatery angataka zavatra foana fa matsiarotsiaro an Jesosy ianao dia nifady anina te handray ten'Andriamanitra bebe koa dia nifady anina ohatran'izay zany le fifadikana fa azo atao tsara ny fifadikana ary mbola takin'ny tompo atao zay fa mbola ao anatin'ny fanahy mendrika ihany koa zay tsy mihainao anaty fahotana fa reraka fotsiny ianao mifady anina nefa ianao rezaka izay ny fahotana raha tsy fadianao mazava
misy fampianarana mantsiny hoe rehefa misy zavatra tianao teraka angatanao tompo zany dia hoe mila mifady ihany ianao mila zao ianao mitombona vezay zavatra ao amin'ny fanekena taloha zay ny tena mitombona aloha fa nen Jesosy efa omena io le zavatra rehetra omen'Andriamanitra amin'ny malalany na dia matory azy izy tsy ampiniezaka ao zany fifadikanina misy manao an'izay ary dia manery ianao fotsiny izy hoe mifady anina ianao mba hivalina io misy fotoany misy efa nampianatra zay raha vao veriny roa zay le nofo na veriny telo efa ntompo mihitsy zay mamey an'le izy aminao fa raha nofo veriny indray mandeha eno ihany anao tompo avy aminy ve sa tsy hoe reraka ve zany nanofy aniny na matsy ianao manofy olona dia avy avanao tonga dia maimay be iresaka amo hoe zao nofoko taminao zay izy dinio aloha dia mivavah tsara hoe zay tokoa ve le izy fa sao dia enao reraka fotsiny dia nanofy asika zay zavatra zay zay le hoe ilana fanamasina discerne dia rehefa mandray an'le nofy ianao tsy tokony voana atao anatin'ny baiboly hoe ara-baiboly ve le nofy zay zany ny anankiray raha teny ianao hoe nanofy aho hoe traiko nanofy aho hoe mila manisy sarivongana eto tsika fa am'izay Jesosy dia hita eo tsy nofy avy amin'ny fanaza masa zay satria na anaty baiboly dia efa miteny aza manisy sary na endri-javatra na any an-danitra na ny tia-tany na any ambany tany ivavahana dikan'izay efa nofo tsy izy zay dia efa tsy ao zany zay tsy izy fa mifanaraka amin'ny voasoratra atao amin'ny baiboly ve le nofy le zavatra voaray rehefa mifanaraka ato le izy araka ny ten'Andriamanitra zay faharoa ao amin'le nofy ve ianao matsapa raha manatanteraka n'le lazain'ny nofy ianao matsapa fiadanana voalaza amin'ny Filipiana hoe ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra miaro fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy zany hoe ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny olona tsirairay avy raha araka sitrapon'Andriamanitra iny dia misy fiadanana ao anatiny fa raha tsy miadana ny ao anatiny zay ny témoin hoe tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao témoin napetraka Andriamanitra ao amintsika zany io fiadanana io raha milamina ianao miadana ianao amin'izay zavatra fanapa-kevitra nataonao araka sitrapon'Andriamanitra zay fa raha ianao no mbola misy tsy milamina misy tsy fiadanana misy tsy araka sitrapon'Andriamanitra ao fa mila iverenana fantatarao kely le fahitana sy le nofy ara zay nahita inona ny efa hitanareo ahoana ny anazavana anazy aloha zavatra tonga dia hita maso no resahana azafady sady tonga dia te anisy fanampiny ihany matetika koa nofo satria mantsy nisy taona misy an'zara hoe rehefa miverimberina fa indraindray rehefa misy zavatra eritreretinao be dia miverimberina foana le nofy tsy voatery hoe avy amin'ny Jesosy le izy misy zavatra zao ohatrany hoe tena eritreretinao be zavatra tena tianao azo be na ohatra zany dia lasa azonao nofo misy le izy hoe tanteraka dia tsy voatery hoe avy amin'ny Jesosy le izy dia miverina amin'le resaka fahitana ny fahitana zany mety hoe tsy hoe mety matetika zao ohatrany hoe anatina vavaka ianao na mamaky baiboly dia masonao nefa tsy mikipy fa misy zavatra tonga dia hitanao zany zavatra ny ainako zany tantaraiko hoe taona maromaro naseho an Jesosy zay hoe mitazona ohatrany vy le tahony hitanao le vy boribory le lavalava ohatrany tahona fanazana lamby reny dia hitako mihitsy ny ako mitazona an'le izy aty ambony dia mamikotra ohatra le sanja reny manao ohatra zao zany hoe tena hoe mafy ohatrany hoe mamikotra ohatra zay misy tena hitako mihitsy ny ako fa za tsy latsaka mihitsy fa mamikotra be haike tena seriana épreuve mihitsy ny tao arinan'iny tena ohatrany hoe seza fafana mamikotra be tamin'i Jesosy ako zay zao le fahitana io zany mety hoe mikipo masonao mety hoe misotra masonao fa misy sary tonga dia aseho an Jesosy aminao zay izy fahitana ary le izy tsy foroninao indraindray anao mety hoe mivavaka dia zay ny teneniko teo hoe anao ihany indraindray lasa miprovoke anazy dia miteny hoe nahita fahitana mihitsy ny nofo indray tena le niteneny tantely teo hoe zavatra tsy ahoana re zany hoe voalohany indrindra aloha le niteneniko hoe tsy eritreretinao be zany le izy tsy anao no mamorona azy dia faharoa manarak'izay ny nofy tena hoe tsy mifanohatra amin'le tenin'Andriamanitra fa zavatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra foana dia zavatra ny anako ihany ny tantaraiko nisy fotoana koa taona maromaro nanofy hoe accidenté ahako dia hitako mihitsy le tomobile tena hitako mihitsy zany hoe nisy vota atao amin'ny lohany dia hitako mihitsy hoe nisy vota ao aoriana dia soa ihany ary tamin'izay fa nitantara tamin'le chauffeur mpitondra anao hoe zaho nanofy hoe
hoe accidenté dia potika ohatr'izao reto tsy tadidiko a ray volana tateoriana accidenté exact mihitsiny potika teo aloha dia potika tao aoriana zany hoe efa fanomanana Jesosy le izy hoe miomana fa isy an'izay zavatra izay tena tsiko tsindrina zany hoe Jesosy koa rehefa mampiomana anao hoe isy nofy a dia mampiomana anao dia meloa izy a iomananao a ara-panahy mba rehefa tonga zany be da be zany fa tsy voatantarako hoe daholo fa be da be zavatra nefa nofisiko a dia tanteraka le izy fa misy koa nofisiko fa tsy tanteraka satria miforon'ny saiko le izy a zavatra tena tiako nirina be a dia lazoko nofo le izy fa nefa tsy voatery tamin'i Jesosy dia ny fanamasina foana no manazava zany avy eo hoe ty eritreritrao a ty zao fa misy ihany koa dia farany dia hisatra koa ohatra hoe ary zay koa zavatra matetika ianao manofo dia any am-pianarana matetika zany anao manofo dia any am-pianarana dia tsy mety afaka eo amin'le klasy foana ianao ohatra hoe tadidiko zao klasy nay tamin'izay T1 dia ao amin'le T1 foana dia tadidiko le salle dia avy eo aiky misy zavatra ampandalovin'i Jesosy ianao dia tsy mety afaka ianao fa ohatrany misy fotoana zany ianao mba midongy ohatrany hoe ohatr'izay tsy mety afaka ianao fa dia verina klasy eo ianao dia midobla indray dia mbola verina dia hitako mihitsy taty aoriana efa mifindra salle ako efa mifindra tao amin'le klasy hafa toy afaka zany Jesosy a dia mangataka amin'i Jesosy foana ianao zany rehefa misy nofo izay ke voalohany indrindra hoe manontany ianao anaty vavaka hoe avy aminao ve zany sa avy amin'ny eritreritro fa tena mamaly izy avy eo zay resaka fahitana ianao zany rehefa tsara fifandraisana amin'i Jesosy za zao matetika eto am-boba ao mahita fahitana tsaroko tamin'izay fotoana izay tena tao anatina mitory-teny zany tantely dia tena henonao mihitsy hoe mikorotana be le fotoana zazakely mikikika mitomany dia mijery ny olona ohatrany hoe mijery ohatr'izao any tantely fotsiny izy ohatrany hoe tsy mifantoka ny olona dia tamin'izay mbola tetsy ny sonao dia tao anatin'ny fotoana iny tonga dia mitselatra za zany tsy mikipy fa tonga dia misy zavatra ohatr'izao nandalo teo anatrehako dia olona maintimainty be dia tonga dia mivavaka nikipy dia nandroka an'ilay izy dia tao aorianan'izay a tena hainiko mihitsy hoe nitsahatra le zavatra mikorotana be dia tsaroko foana zany hoe rehefa ao anatina fotoana zany dia mila mivavaka zany hoe mitoetra amin'ny fanahy mivavaka satria ny devoly a tena tsy faly rehefa afafy le teny dia faharoa manarak'izay a tao anatina tory-teny ihany koa dia nandrotsaka amin'ny fanahy mihitsy zany Jesosy tamintsika tsirairay avy dia tamin'izay fotoana izay tena hitako mihitsy tena nahita zavatra mihitsy mandraraka mametraka ny tanany amin'ny lohany tsirairay avy mihitsy Jesosy dia tsaroko mihitsy nisy raha vavy tamin'izay fotoana izay tena fenoiny Jesosy izy zany dia le fahitana zany tena hoe tsy eritreritra ao le izy fa tena hoe zavatra aseho amin'ny fanahy aminao eo fotsiny dia efa betsaka moa fahitana hitako za ohatrany hoe mipetraka ohatr'izao fotsiny a dia naseho an'i Jesosy zany fotsiny voahirana falifaly be tamin'izay fotoana izay nisy zavatra nikarakaraina dia misaotra ny tompo fa tao aorianan'izay izy tonga dia niteny tamiko hoe okey le izy sosoa dia zay misaotra Jesosy ho dia resaka nofy io zany fanomezam-pahasoavana koa io nofo io dia nofo menjy Jesosy anahy tena tanteraka foana dia io nofo io ho an'ny olona foana izy io dia amin'ny antsony tantely tsy tonga dia miresaka amin'ilay olona ianao fa rehefa naray an'ilay nofo dia mivavaka dia avy eo manatona an'ilay olona dia miresaka dia ozy izy hoe tena zay mihitsy sosoa tena zavatra nitranga tamiko izay tsy ray tsy roa zany fa maromaro hatramin'izay ny raha anan'i Jesosy izay dia ho an'i Jesosy ilay voninahitra fa tsika tsirairay avy tena hoe omeny Jesosy an'izay fanomezam-pahasoavana izay Joela ny teny ao amin'ny Joela izy dia tena miteny an'izay mihitsy dia rehefa tsara fifandraisana amin'i Jesosy tsika
dia omen'i jesosy atsika izay famezam-pahasoavana izay ary hoan'ny rehetrarehetra mihitsy ilay izy. Dia ny ahafahantsika manavaka azy hoe avy amin'i jesosy izany na tsy avy amin'i jesosy dia avy amin'ilay fifandraisana ihany. Ny fanahy tonga dia manazava aminao, tonga dia manazava be mihitsy ny fanahy masina hoe aza matahotra fa avy amiko izany. Dia iny izany miankina amintsika tsirairay avy ny avatarantsika an'iny e. Fa miteny amin'ny alalan'ny fahitana io jesosy io a, miteny amin'ny alalan'ny nofy ihany koa. Dia izay ny azoko hanazavana azy. Saotra tsika rehetra. Mazava ve zay? Dia ny tompo hanazava zany fa efa tompo famezam-pahasoavana any amin'izay ianao ao anatin'ny famezam-pahasoavana sy ny famezam-panahy nefa ny devoly koa misisika foana. Tady aka plasy eo dia amitaka. Fa mila mihaino ny fanahy tsara tsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay mba tsy hokasihany tsy hanana devoly anjara le fanomezan'ny fanahy. Amen. Dia misaotra ny tompontsika izay rehetrarehetra teo izay dia efa fianarana ao antsika daholo zany. Ny verset avy eo a, ny tenin'Andriamanitra avy eo alaitsika dia anapivo an'ilay resaka rehetrarehetra teo fa efa mandrafitra fampianarana ho antsika rehetrarehetra izay. Matoky ny tompo fa velona ny tompo ary mampianatra izy dia mianatra foantsika. Ny fotoana izay nitony a teto amin'izany mbola hariva ny fotoana. Rehefa ny fotoana ny hariva talohan'ny andehananay tory teto ny hariva, ny atoandro izay nandeha niasa tany amin'olona anankiray izay misy devoly. Izany hoe olona io a manitikitika daholo iny fitongony sy ny ranjony iny zany. Ary rehefa mihetsika ilay izy dia tsy zaka mihitsy fa mitomany mihitsy izy mizatra manitikitika mipelipelika ao anatiny ao. Ny antsoina izy hoe mba tongava ty fa tena ory loatra. Nakany amin'izay a nivavaka ao anazy a teo amin'ilay fivavahana mihitsy mihetsika ilay izy. Makoritsina daholo ny tompony iny marary a mandohalika mihitsy izy manakio ampoka nangataka le hoe oentina bavaka. Nentina bavaka izy a nroasina tamin'ny anaran'i Jesosy ny devoly a. Vitsy zay a dia lasa izay nandeha namonjy ny fotoana taty. Efa nanao ny fitoriana amin'izay teto. Tory tamin'ny anaran'i Jesosy a nanambara ny famonjen'Andriamanitra. Hitanareo hoe tamboho ambadiky ny akondro io. Tsy haiko hoe firy mètre io miainga avetsy amin'ny akondro voalohany itsy reto amin'ity efa isy manky ity nyrodana daholo io tamboho io. Tamboho tsy tokony hirodana fa nyrodana daholo io tamboho io a dia nisy afony rehatra teo. Rehefa nisy afony rehatra teo a niainga avety ohatra nisy omby niazakazaka nandeha nivoaka tany. Ohatra misy tandroka izay zany zavatra hitako. Ny olona rehetra tsy mahita an'izay fa zany nahita an'ilay izy. Tsy haiko nisy nahita hafa koa ngamba dia zareo koa nahita. Zany hoe nisy ifandraisana izy tamin'ilay famoahana demonita ary satria niteny ilay olona tany avy eo hoe nandoha be maitsomaitso izy ozy. Rehefa ilay avy nandoha izy a dia tsy naninona intsony. Zany hoe i tontolo fanahy misy zavatra zavatra tena ampiasain'ny tompo. Tsy faly ilay devoly dia nitampota izy izy nyrodaniny fa tsisy azo nikitihana teto. Nyrodana ilay izy a ny afony rehatra izy ny lasa nitsoka tany. Zay io zany le fahitana hoe nahita an'izay fanahy mitsoka izay ianao. Nefa le olona nivoahanao demonita taria ambodratrimo taria nandoha. Mizatra ny tompo zany amin'ny tontolo ny fanahy. Dia tena io tamboho io tsy tokony hirodana io. Zay mahatonga izy io mipetraka tsara ohatran'io hoe vao avy natao io tamboho io. Fa tsy tokony hirodana io fa nirodana ilay izy dia nisy afony rehatra. Zany hoe ty fiarahana amin'i Jesosy ty misy tontolo ny fanahy. Ary ao anatin'ny tontolo ny fanahy misy miady ao ny maizina sy ny mazava. Ny anjely sy ny asan'ny maizina. Ka io nefa raha ao anatin'ny vavaka ianao a, ao anatin'ny fanatrehan'ny tompo a, mandresy ny tontolon'ny famaizinana ianao. Satria efa nomenanao ny fiadiana rehetra, efa nomenanao ny fitahian'Andriamanitra rehetra, efa nomenanao ny rehetra, ary Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty. Dia manana an'ilay fandresentsika, manana an'ilay herintsika fa misy ny devoly, misy ny asan'ny maizina, misy ny herin'ny maizina. Fa rehefa ao amin'ny tompo ianao a tsy hokasikasihana izany fa izy mitsoka, izy ny matahotra. Dia tena atsapany izany tsika hoe tsy handehandeha foana intsony ary tsy hanaonao foana fa isaina ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Dao hivavaka tsika. Soranao zay tompony amin'ny fotoana izay nafahana ny fizarana tsirairay avy teto ny amin'ny fanontaniana. Inona efa ianao no mampianatra ary ianao no mametraka ny sitraponao any amin'ny tsirairay avy. Zay mety mbola fanontaniana manitikitika ilana fanazavana bebe koa dia ianao fanamasina mbola hitarika sy hampianatra ny tsirairay avy ny amin'izany.
fa misaotra fa ianao dia momba anay, ianao dia miaro ny zanakay, ianao dia manisy ny teninao amin'izy ireo mba azon'izy ireo ny famonjena, ianao no miaro ny tsirairay ihany koa tsy ho lavo anatin'ny fahotana indray, ianao no mampijoro ny tsirairay avy ihany koa mba handeha amin'ny fahamarinana, handeha amin'ny itsiny, mandeha amin'ny sitraponao tsy hainao anatin'ny masirasira, ianao no manome ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fanahy, fahitana sy amin'ny nofy, isaorana anao zany fa manome ny tokony ho an'ny fiangonanao ianao, dia rainy ianao tompo, ankalazainy ianao, omena voninahitra feno anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raiso kely ny Romanina toko fahavalo dia ny Jaona toko fafito ambin'ny folo. Zavatra tiako hampaherezana anao, ianao izay tonga eto androany, dia izao mihevitra anao Jesosy, misaintsaina anao Jesosy, mieritreritra ny aminao Jesosy, mitsizo anao Jesosy. Zay no ambarako androany ary tiako tenenina aminao, ao anatin'ny adinao, ao anatin'ny fitsapana, ao anatin'ny fisedrana, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny zavatra mety mampitaintaina sy mampitebiteby anao io, Jesosy mahita an'io ary comprendre, compatir, mahafantatra mahita anao izy. Dia tia hampahery anao ty misy fotoana misy miresaka amiko, misy mifampizara, misy milaza na tamin'ny teto toerana teto na tany ivelany rehefa lentory, fa be ady retony olona, be olana ny olona, tena be zavatra manahirana ny olona, ary zay ny ilana le famindram-pony Jesosy. Ianao tsy haiko mipetraka io zao tsy fantatra hoe inona ny adinao sy ny olanao, fa misy be ady ato, misy be fitsapana ato, misy tena be zavatra manahirana ato, fa za miteny aminao fa rao amin'i Jesosy ianao, Jesosy mitantana anao sy matafavoaka anao amin'izay zavatra tokony anamoahany anao. Ampahery anao ny amin'izany aza kivy ianao, aza ketraka ianao, aza reraka ianao, aza miempotra ianao, fa Jesosy efa mialo lalana anao, Jesosy efa mandrindra sy mandamina ny zavatra rehetra ho amin'ny fiainanao. Eo ampelantanany ny hery sy ny fahefana, fa endry izy ary manana ny fomba fitondrany anao. Jereva le Romanina toko fahavalo teo, ao zao anatin'io Romanina toko fahavalo io tsika dia mahita hoe tsy fantatsika izay vavatra tokony ho foronintsika, fa amin'ny fanahy ozy izy mifona amin'ny fitarainana izay tsy azo tononony. Romanina toko fahavalo andininy fahafiry misy an'izay, misy an'izay mihitsy hoe ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana izay tsy azo tononony ho antsika. Fa enina amin'ny roapolo misaotra, ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononony. Zay ny anankiray, tsika maha-olombelona, tsika maha-olombelona ranofo, dia misy ny fahalementsika. Ny fahalemena misy lazay hoe fahotana, satria Paoly dia niteny misy ny fahalemeko ny fatanjahako. Le fahalemena dia zao misy zavatra tsy azonao ialana. Toany hoe neny Paoly zao impiry izy nangataka mba hisorona le tsilo, intelo nangataka, tsy afaka le izy, dia ozy ny tompo hoe ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Le fahalemena tsy fahotana, samy hafa zay ny fahotana efa reglen'i Jesosy iny, fa ny fahalemena misy situation tsy azonao ialana, fa tsy maintsy anatrika an'iny ianao, tsy maintsy sedra an'iny ianao, tsy azonao ialana iny, ary mahatsiaro misy ianao hoe faible, tsy afaka manao ninninina. Fa ozy ny tompo hoe ny tompo mamonjy atsika amin'ny fahalementsika, izy no mifona fitaraina izay tsy azo tononona. Izany hoe ny fahalemen'ny Paoly koa dia misy tao hoe vaky sambo, ny fadianana matetika, ny toram-bato, ny anjehany jiosy, tsy ny tiany jiosy, reny antsoina hoe fahalemena ihany koa. Izany hoe tao anatin'ilay ministerany Paoly dia nisy sakatsakana tao, nisy fanenjehana tao, nisy ady tao, nisy fampahoriana tao, niatra amin'ny tenany mihitsy tao. Zay le hoe fahalemena ihany koa, fa tsy arak'ilay fahotana hoe ohatra foka sigary ianao dia ty mba fahalemeko e, tsy fahalemena zany fa fahotana.
samy hafa fahalemena sy ny fahotana fa ny fahalemena dia zay zavatra zay hoe tsy afa-manoatra mihitsy ianao eo alohan'la situation tsy afa-manoatra ianao ao anatin'la zavatra misy tsy manana ny fanapaha-kevitra sy fehany iny ianao tsy mahafeny toetra raha ianao zany fa ataon'ny tompo iainanao nefa le izy ary mahatonga anao malemy tsy mahavita ninnininy dia ozy ny tompo hoe mifony ho antsika izy amin'ny fitarenana zay tsy azo tononona eo anoloany zay mety hoe eo anoloan'le fahalemena koa nefa mety voasarika anota ianao raha momonina ianao zay dia efa manota raha ohatra ianao zay lasa ao anatin'ny fakisitinana sy tsy fitsara efa manota ianao zay dia ny tompo izy mifona ho anao ny fanamasina mifona ho antsika mahagaga izy zany mahagaga izy zany hoe misy izay asa ataon'ny tompo zay romanina toko favalo resaka ny romanina dia nisoratana ho an'ny kristianina olona efa amin'ny jesosy zany ty resahany ty tiako tenenanao zany efa ekipen jesosy ianao amin'izay adinao amin'izay zavatra masarotra anao amin'izay zavatra matery anao amin'izay zavatra mety hoe tena ao anatiny hoe tena hoe malemy tsisy azo atao fa namifona ho anao satria ndraindraiky ho vavaka ao tsy araka ny tenin'andriamanitra ndraindraiky ho vavaka ataonao ozy hoe tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny tompo no mifona tsy fantatro inona ny vavaka mety ndraindray anao mivavaka zavatra tsy araka ny tenin'andriamanitra dia tompo mifona ndray amin'iny ny fanamasina mifona ndray amin'iny amin'ilay vavaka ataontsika zay tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika azonao ve zany tenin'andriamanitra zany zavatra hafa anankiray koa zany zay hoe misy fiasan'ny tompo mahery vaika ao ny anankiray dia zao eo amin'ny andininy fa telo amin'ny telopolo iza no ampangany olo mofidin'andriamanitra andriamanitra no manamarina azy iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty ka manino mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'andriamanitra ary maninona mifona ho antsika ohatran'ny ao zay amin'ny teny frantsay intercede mivavaka ho antsika zany dia ahoanandray ary zany Jesosy ve tsy andriamanitra mivavaka ho antsika ndray fa ty nefa romanina i Paul nahazo fanambarana ny amin'i Jesosy efa tao aorianany nahafatesan'i Jesosy sy nitsangana tamin'ny maty ty nefa Paul dia milaza mihitsy hoe ny tompo maninona manamarina anao izany miampanganao any izany manameloka anao any olo mpofidin'andriamanitra ianao andriamanitra manamarina anao iza no anameloka anao Jesosy Kristy rehefa maty sady nitsangana tamin'ny maty mitoetra ao an-tanankavan'andriamanitra mifona ho antsika io ndray ianao mantany efa misy tananakavanan'andriamanitra ry zany dia Jesosy zany ve le mifona eo anatsik'andriamanitra zao ny zavatra fantaro ny tompo tsy voafety tsy zaka n'ity saitsika ity fahalebiazan'ny tompo fa eo Jesosy dia miteny hoe mifona tsy miteny izy hoe nifona tsy miteny izy hoe hifona fa miteny izy hoe mifona inona dikan'izany mifona amin'ny andro ankehitriny zany amin'izao fotoana mifona ho antsika eo ankavanandray mahagaga nge zany hoe ao anatin'izay rehetrarehetra ady fiampangana zavatra tsy mety rehetrarehetra ny tomponay mbola mifona ao anao dikan'izay mandohalika amin'ny darabika ianao anatreny Jesosy mifona aminao tena misaotra anao ny amin'ny fitiavanao avy anao ary mbola mifona aminao ankavanandray tsisy asaraka anao fitiava Kristy zany fantaro zany zay zavatra benefisinao ao amin'i Jesosy zany hoe fanahy maninona mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonoana avy eo ndray Jesosy Kristy izy eo tanakavan'andriamanitra mifona ho antsika tsy hanararotako andeha amin'ny tako zany fa arakaraky ny ahatsapako ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy mahatonga mety azy koa ary tsy andeha amin'ny fahotana zany hoe tena tia nazaraina amintsika ho feno ny fitiavan'i Jesosy tsika ho ilona ao anatin'ny fitiavan'i Jesosy tsika dia tonga atsika tsy hanota intsony fa tonga atsika ho tia azy indray hoe complet mihoatra ny complet zany famonjena ataonao anazy zany Jesosy dia itetonanao amin'ny Jaona 7:10 farany hitanao zany Jesosy mivavaka ho anao zany Jaona 7:10 lavalava Jaona 7:10 io satria vavaka nataon'i Jesosy ho ampianany io ary raha mamaky an'io Jaona 7:10 io ianao ho ampianany tamin'ny fahavelony teto tany fa niteny izy ny vavaka ihany koa hoe ho azy zay mbola ino anahy dikan'izay ao anatin'io zasy ianao
dia zao ny vavaka nataon'i Jesosy. Raisitsika ampahapahany eny le izy. Andiny fahenina, nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandrema ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao ahy ary nino izy fa ianao efa naniraka ahy. Eo amin'ny dininy fasivy, izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao antsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izao mankany amin'ny ray masino tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiry antsika. Vavaka nataon'i Jesosy dia ahoana? Tehiriziny ianao. Tehiriziny ianao amin'ny anarana izay nomena. Dia mahita anao rehefa anangana an' Jesosy, anangana an' Lazarosy Jesosy tamin'ny Jaona 1:12 dia hoy Jesosy hoe fantatro fa izay zavatra rehetrarehetra katahako aminao ray dia omenao zany. Za zany mino zato isan-jato vavaka nataon'i Jesosy hoe tehirizo reo, dia mamaly ny ray tehiriziny ahako. Ao anatin'io ao anatin'io anao tehirizin'ny tompo ianao. Na inona tafidrivotra andeha eo, na inona oranao avy eo, na inona arika andalo eo, na inona vavaka nataon'i Jesosy tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny mahiry antsika. Mino ahako zato isan-jato fa ny tompo hitahiry ianao. Eny an-tanany ianao, na misy sekosy be tahaka n'iny, na miditra anaty afo, na mandeha mikitotoana, na mandeha anaty rano, na aiza tehirizin'i Jesosy ianao. Amen. Arovan'i Jesosy ianao, azon'ny Jesosy ianao. Halleloja. Talo izay finoana izay ho ampika. Aza vela kiviny ny devoly, fa ny devoly dia ny anameloka anao foana, ny devoly dia androdana anao foana, ny devoly dia anisy ratsy anao foana, ary tonga anao isy fanamelohan-tena. Romanina 9:9 nefa dia milaza hoe iza ny apaka? Andriamanitra manamarina. Iza no anameloka? Kristy Jesosy no efa maty, mitsangana tamin'ny maty, mifono eo ankavanany ray ho anao. Tompony lehibe ho anao zany, vao fantatrao zany mitsoka ny devoly. Tsy azo intsony ianao. Misy mahazy amintsika latsaka anaty fanamelohan-tena, latsaka ao anaty famoiza-po, latsaka ao anaty hoe tsisy hevitra intsony. Za milaza aminao fa rehefa mbola amin'i Jesosy mbola misy hevitra. Amen. Lazarosy zany efa potika maimbo efa efarana, efa tsisy nina azo atao zany. Raha jerena zany efa potika ny sofina, efa potika ny tanana, efa maimbo tsisy nina azo atao. Fa rehefa ny tompo miteny hoe mitsangana, tambatra ho azy ny tanana, tambatra ho azy ny sofina, maniry ho azy indray ny volo, miratra ny maso. Ny ao amin'ny tompo zany rehefa rava mihitsy ny tiany tompo hananganana azy. Fa raha mbola ianao mahita solution sy vitavitanao dia ozy ny tompo hoe mbola tiako mbola fantatrao mihitsy fa zany rôle. Halleloja. Dia ao amin'ilay perte totale atsanga ny tompo indray mpimaso io. Halleloja. Za dia mino an'izay ho a Madagasikara raha mbola tsy tonga Jesosy ka any amin'ny fotoana lavitra any arina any mbola atsangan' Jesosy ty Madagasikara ty. Ary firenena atahotra ny tompo, ary firenena ho tahina ny olona. Le tany efa tahina satria ao daholo ny zirofina, ny safira, ny volamena, efa tahina le tany. Fa le olona ao anatiny no tsy tahina. Fa ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa mandohalika eo anatrehan'ny tompo, mandray ny famonjehan'ny tompo, ho aminao tanan'ny tompo, miaro anao izy, ny fitahian'ny tompo momba anao. Halleloja. Salamo 4:20 dia hoy izy hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Hitoetra ao an-tran'i Jehovah andro lava, izany hoe isaky ny mandeha ianao fahasoavan'ny tompo aminao. Apo anao ny fahasoavako izy nieriko tanterahana fahalemena, famindrapon'ny tompo aminao. Ny atao hoe famindrapo zany mamindra fo izy dika zay ny zatra tsy mety zany eo amindrana fo. Azonao. Misy taona zany ianao misy izay tsy mety zay, misy izay tsy fahatomombana zay, fa eo ny famindrapon'ny tompo. Taritony tompo tamin'izay famindrapo zay tsika tamin'ny voalohan'le niry, famindrapon'ny tompo foana teo, famindrapon'ny tompo foana teo. Miandrasa ny famindrapon'ny tompo io, miandrasa ny famindrapon'ny tompo io. Dia amin'ny anaran'i Jesosy zay hoe ho anao manokana, dia ho anao sy ny taranakao, ary ho an'ity Madagasikara ity, za mbola manatiry. Amen. Fa
potika sy rava sy hoe tsisy hevitra ntsony ary malahelo anao ny amin'ilay firenena za koa malahelo fa hainy tompo manangana n'ity firenena ity hainy tompo mampijoro an'ity indray mipetraka ny rariny sy nitsiny sy ny marina ary iadana sy iaina amin'izay tokony zavatra iainana eto ny vahoaka satria hainy tompo zany rehetrarehetra zany dia ho hitantsika eo ny taona ho avy rehefa mbola tsy tonga Jesosy na rehefa natsetontsony ary fa rehefa raisiny Jesosy ary dia rehefa neriana any mandroso be Madagasikara mety ampitsiriahany Jesosy kely any an-danitra any hoe jereo kely Madagasikara nalaninao iny halleloia mifona manao Jesosy ny tanan-kavanan'ny tompo miazona anao mitahiry anao dia pizaka any le vavaka teo fa mampahery be ary raha tsy mbola teo aminy aho izy dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao aho raha mbola teo aminy aho 120 raha mbola teo aminy ahako a dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izy io zany le mpianatra rehetrarehetra reo dia nitehiriziny reo tsisy very reo afa-tsy le zanaky ny fahaverezanao izy raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao aho notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy le zanaky ny fahaverezana ihany mba ho tanteraka nsorana masina fa ankehitriny makany aminao ah ary zany teny zany nolazaiko eto amin'izao tontolo zao mba anana ny fifaliako tanteraka ho aminy efa nomeko azy ny teninao halan'izao tontolo zao izy satria tsy naman'izao tontolo zao tahaka azy tsy naman'izao tontolo zao izao tsy mangataka aminao mba ampiala azy amin'izao tontolo zao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy zay koa nivavaka Jesosy hiaro anao amin'ny ratsy tsy teny izy hoe esoreto misy fotoana masy tianao ialana hoe za mba hiala eto amin'ity fokotanina ity za mba hiala eto amin'ity asaka ity za mba hiala eto amin'ity tokantrano ity za mba hiala eto Madagasikara mihitsy fa mba handeha any ampitany hoy Jesosy tsy magnataka aminao mba ny ampialy azy halleloia fa ahoana hierovana azy amin'ny ratsy mampiseho ny voninahiny zany tompo ao amin'izay mikorotana ao amin'izay ady ao amin'izay afo ao amin'izay tena hoe misy olona voakasika voapotika rava ianao arovan'ny tompo halleloia tsy nofonofo zany na resadresaka fotsiny fa mariny ity tenin'Andriamanitra ity ianao hiaro azy amin'ny ratsy tsy naman'izao tontolo zao izy ary izao tontolo zao koa sy namany 120 mana masina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana mangataka ihany koa Jesosy ny manino voatokana ho amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ny atao hoe masina dia voatokana tsy natokana ho amin'ny tenin'Andriamanitra ianao tia tenin'Andriamanitra tia ny guidinao tia ny notisinao tia nakanao modely dia efa vavaka nataon'i Jesosy koa zay mandaitra io vavaka nataon'i Jesosy io fa naina ianao mihodikotina mibilabila mihodikody reny mbola sotominy Jesosy ihany ianao ny amin'ny tanam-pahasoavany dia mbola tafatoetra ihany satria tsara ny tomponao mpamindra fo izy ambony lavitra ny fahasoavany nalona zay rehetrarehetra tsy famendrehanao tahaka nanyrahanao aho amin'izao tontolo zao no mba nanyrahako azy koa amin'izao tontolo zao ary andreto no namasinako tenako mba anamasinana ny fahamarinanao azy 19 nefa tsy ho any reto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ako no ny teniny mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary zao koa aminao mba ho amintsika izy mba inony zao tontolo zao fa ianao efa naniraka ary nomeko azy voninahitra zay nomenao aho mba ho ray izy tahaka ny mahiraintsika izao ao aminy ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatry zao tontolo zao fa ianao efa naniraka sady efa tia tahaka ny tiavanao tia azy tahaka ny tiavanao any raha eo tiako mba ho any ambiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao any aizy Jesosy any an-danitra tiako ozy izy mba izy mba hiaraka amiko any koa reo valim-bavaka efa ataon'ny tompo zany rehefa mihainao an'iny ka Mandriamanitra dia izy mahatsy Jesosy amen 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 halleloia tiako mba ho any amiko any amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitra nomenao ahy izy fa efa tia ahy ianao fony tsy mbola ary fanorena zao tontolo zao raha eo ray maro no tsy nalalanao zao tontolo zao fa izao mahalalanao ary ireto efa malala fa ianao naniraka ary rehefa nampafantariko azy dia naranao ary raha mbola fafantariko ihany mba ho amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao ao aminy Jesosy tamin'ny mbola teto tany amin'ny maha-olombelona io mivavaka io fa dia miasa saina be indray ianao zany fa izy ary zany le resahany ny an-danitra fa naka amin'ny plasiny mazanaka izy
ary amin'le plasy ny mazanaka ny mivavahany ianao mivavahano anao mba harovany ianao mba miteriziny ianao ary mba ho cadeau ho anazy any an-danitra ianao. Halleloia. Faly be nge Jesosy rehefa tonga any ianao hoe cadeau be tonga ty izy tonga ty any ty zanako ty izy tonga ty any ty zanako ty izy. Zay io iandrasantsika io fiverenana Jesosy ny fiakarantsika any. Fifaliana lehibe ao any an-danitra hampanota raizy ambevana. Tsika tsy ray eto fa maro be fifaliana lehibe zany any an-danitra. Arovan'ny tompo ianao, tehiriziny tompo ianao, mivavaka ho anao izy, mifona ho anao izy, miaro anao izy. Dia raiso ny farany ao amin'ny Salamo faha 150 hoe satria izao ny reketan'ny fitiavany dia hamonjy azy any. Miraikitra tamin'i Jesosy ny fitiavanao. Salamo faha 150 ao tena tonga dia mampidarapoka sy mampitomany mihitsy Jesosy indray verangany amin'ny voninahitra anahy. So dia mbatoro zany Jesosy. Tsy hitako aloha izay Andriamanitra tsara ohatran'i Jesosy. Tsy hitako izay tompo tsara ohatran'i Jesosy. Tsy haiko ianao. Fa tonga dia babon'le fitiavan'i Jesosy sy le fomba mihitsy aho. Mba misika mamaky an'le Salamo faha 150 any faraparany. Satria izao ny raiketan'ny fitiavany. Eo hanombohy anazy. Satria izao no ny raiketan'ny fitiavany. Dia hamonjy azy aho. Anandratra azy any amin'ny avo aho. Satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy. Hamonjy. Dia inona le toy? Hanome voninahitra azy aho. Izy mihitsy miteny io. Dia avy eo nefa sy Mosesy dia teny tompo aza izahay no mena voninahitra fa ny anaranao irery any. Tena ny tompo io hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Tapitra resa mola izy. Ho vokisako fa ela velona izy. Dia hoany asehoko azy ny famonjeko. Tapitra e? Zay. Halleloia. Anjaranao sisa na ino anao na tsy ino fa io ny teny io. Raisiko io dia mino aho hovokisa fa ela velona asehony anahy fa hamonjeko. Hoe ho amiko izy raha ory hamonjy ahy izy, hiantso anazy aho dia hamaly izy. Halleloia. Inoko zay, hiainako zay, hiainoko zay any amin'izay rehetra lehanao sy amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao. Eo Jesosy tianao izy, miaro anao izy, momba anao izy, manome toky izy amin'io teny io. Misy mila zay be da be tsika ato. Misy mila zay be da be tsika dia tia ampahery anao hoe courage, courage rahalahy, courage ranabavy, courage zoka, courage ray aman-dreny. Fa tsy maintsy tafiditsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa tafita mihitsy sika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mitazona ny fahatafitantsika. Halleloia. Efa mandresy sika fa mitazona ny fandresena. Ary manoatra no mpandresy ary tsika ao amin'ny Jesosy Kristy ilay tiantsika. Halleloia. Vitamine ao anao zay. Sao? Sady vitamine zay, calcium, ny vaccine, magnesium, sy sisa. Misy andehananao amin'ny tontolo andronao amin'ny herinandro indray. Hoe io Jesosy miandany amiko. Salamo faha 7 dia milaza zany koa. Jehovah tompo no amiko. Jehovah tompo no fahazavako. Iza no atahorako. Iza no ankovitako. Inona no afaka ataon'ny olona amiko. Raha mitsangana ho eo anatrehako ny fahavalo, ireny ray ozy izy ny vo. Satria manana an'le herin'Andriamanitra, hery sy fahefana avy amin'ny tompo. Jesosy le mahery indrindra le ao anatinao. Amen. Dia miazakazaha amin'ny Jesosy. Torio Jesosy, ambarao Jesosy fa miaro anao izy. Amen. Atao hivavaka tsika. Dia misaotra tompo, misaotra fa felo tokoa ny famonjenao. Felo ny famonjenao. Tia anay ianao. Tia anay ianao ny fitiavana tsy mety lefa. Ary tsy tia ambava fotsiny fa porofonao mihitsy zany amin'ny fiainanay lasa, amin'ny fiainanay ankehitriny, amin'ny fiainanay ho avy. Fa ianao mitahiry, ianao no miaro, ianao no mamonjy, ianao no manome voninahitra ho ianao no mamoky fa ela velona, ianao no miaro amin'ny ratsy, ianao mifono ho anay ho kavanany ray, ianao miazona anay eny an-tananao. Misaotra tompo malalo fa tsisy Andriamanitra tahaka anao. Ny Andriamanitra hafa dia manjakazaka, ny Andriamanitra hafa dia mamono, ny Andriamanitra hafa dia manandevo. Fa ianao manome fiainana, ianao manome fahafahana, ianao manome fifaliana, ianao manome fiadanana sy fitsaharana.
jesosy malala tsisy azo oarina aminao fa fanamperana ianao ka sy ny fo ny falantsirairay avy mba ho tianao hiantoraka aminao hiantehatra aminao ary misaotra fa ianao milaza fa ny falemen'ny fahatanjahana ary manoatra no mmpandresy izy eo aminao misaotra fa ianao milaza fa zay miandry anao dia mandroso hery elatra miakarany taka ny voro mahery andeha izy tsy ho reraka azakazaka izy tsy ho sasatra dia misaotra jesosy io ny amin'ny vavaka misaotra ny amin'ny fitahina misaotra ny amin'ny mahay anao atao anatinay jesosy malala anao ny fanjakana anao ny hery sy ny voninahitra mandrakizay amen